Fifaliana ho antsika indray ny tafaraka ao anatin'izao fandaharana tondra hery izao. Ary mandritra ity herinandro ity dia hijery manokana ny amin'ny ilay lohahevitra manao hoe miaina ny fahasoavana isika. Koa alohan'ny rosotsika lalindalina ny amin'izany, indrindra ny lohahevitra voalohany dia manasanao iombona fa hisy vavaka izay hotononina. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitro misaotranao izahay. Mbola nomenao anay ny fafana miantso ny anaranao anatin'izao fotoana izay andinina sy fampizarana ary handraisana avy amin'ny teninao izao. Mangataka hatrany izay famelan-keloka anananay fiadanam-po ka afahanay hovonina handray izay rehetra efa nomaninao amin'ny alalan'ny teninao. Tonona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Satria miaina ny fahasoavana no lohahevitra izay voambara teo, dia hijery manokana isika amin'izao fiandohana izao ny hoe manao navy moa no tokony ahalalantsika izany hoe fahasoavana izany, ny lafiny izay anehoan'Andriamanitra azy ao amin'ny soratra masina ka azontsika jerena manokana amin'ity fotoana ity. Andeha hojerentsika ny lafiny anankiray amin'ny fahasoavana io amin'ny mahatsaram-panan'Andriamanitra azy. Araka izay voambara ny Solomona mpanjaka, ao mpanjaka voalohany toko 7:15 raha nilaza izy manao hoe ianao Jehova naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiky mpanomponao, satria ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao dia ny nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana tahaka izao amin'izao anio izao. Tsapany Solomona mpanjaka zany, ary noheveriny manokana fa fahasoavana hatsaram-panan'Andriamanitra tamin'ny Davida rainy ny nahatonga azy teo amin'ny fitondrana na teo amin'ny seza fiandrianana. Izany zavatra izany dia lafiny anankiray izay atsapan'ny Solomona zany, ary azontsika ihany koa raisina izany fa ny fahasoavana dia mety ho atsara iseho amin'ny hatsaram-panan'Andriamanitra tokoa. Ao amin'ny Romanina toko 1:7 dia Paoly apôstôly manome karazana tsodrano hoe ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Zava-dehibe zany satria ny mpanao salamo ihany koa. Andeny iarahantsika mamaky mpanao salamo ao amin'ny salamo zany 7:20 ka ny 9:9. Salamo 7:20 ka ny 9:9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anarakay amin'ny andro rehetra iainako. Ireo fahatsapana ireo zany izay niarahantsika nijery dia ahitana taratra fa azo raisina ho hatsaram-panahy ataon'Andriamanitra amin'ny olona, hatsaram-panahy izay tsapanao ny hoe fahasoavana. Fa tsy zany ihany anefa, fa misy ihany koa ny hoe toy ny fanomezana ny fahasoavana ka miteraka fiovantoetra. Araky ny voambara amin'ny Jaona toko 1:5 dia mivaky toy izao hoe fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra ny fahasoavana, anampy fahasoavana. Misy asa eto izay ataon'ny fahasoavana ka mahatonga ny olona iray izay mandray izany ho mahatsapa mihitsy fahafenona avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Lioka toko 2, asaiko ampitiavana ianao hiaraka amaky izany. Ny Lioka toko 2 ka ny 9:10 izay miresaka manokana ny amin'ny asan'izany fahasoavana izany tao amin'ny Jesosy Kristy zaza. Lioka toko 2 ka ny 9:10. Ary ny zaza dia nitombo ka ny ahery sy feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra tao aminy. Mitovitovy amin'ny izay voambara ao amin'ny 2:15 zany miresaka ny amin'ireo lafiny efatra. Vokatry ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia feno ny fitombona tao amin'ny Jesosy Kristy. Ny fahasoavana ihany koa zany dia azo raisina ho toy ny hoe
fahefan'Andriamanitra iray ao anaty afaka mampitombo ny maha-olombelona antsika. Ny lafiny mahasoa antsika dia azo ny fahasoavana tanterahana izany. Ary izany indrindra no idirantsika amin'ilay lafiny anankiray fahatelo izay raisina ho toy ny hoe fahasoavana mamonjy. Hatreto zany dia fantatsika tsara fa ity fahasoavana ity de fomba anankiray izay entin'Andriamanitra hifandraisana amiko sy aminao, hifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona, ka ataony mihitsy ny ahatsapantsika an'izany araka izay hitany fa tokony hahasoa antsika. Andeha ho vakiana ny Titosy 2:2. Titosy 2:2 ka ny 1:20 izay miresaka ny amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany dia ilay fahasoavana izay mamonjy. Andao ary asaiko ampitiavana ianao amaky izay voambara ao amin'ny Titosy 2:2 ka ny 1:20 fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Araky ny voambara eto dia entin'Andriamanitra hanehoana ny sitrapon'Andriamanitra te hamonjy ny olona rehetra ny fahasoavany. Ary amin'ny alalan'izany fahasoavana izany, amin'ny alalan'izany fahasoavan'Andriamanitra izany dia azo atao ny ahatonga ny olona rehetra ao anatin'izany izaho sy ianao ho amin'ny famonjena, andray ny famonjena. Mahazatra antsika ilay teny ao amin'ny Efesana 2:2 manao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa avy amin'Andriamanitra. Zava-dehibe tokoa ry havana ny ahafahantsika mahalala ireo lafiny ireo. Mety mbola afaka mahita lafiny hafa isika satria mandritra ity herinandro ity dia iresaka ny amin'ny hoe miaina izany fahasoavana izany isika. Fa eto dia tiana indrindra ny anamafy fa ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra dia voambara ihany koa ary voaseho ao amin'ny anarany izany hoe fahasoavana izany. Nomena izay tsy mendrika azy ny fahasoavana fa mandingana kosa izay ireo mihevitra fa efa mendrika. Averiko indray mandeha manao hoe nomena sy natolotra izay tsy mendrika azy ny fahasoavana ka mahatratra izay mihevitra fa tsy mendrika. Saingy kosa mandingana izay rehetra mihevitra ny tenany ho efa mendrika izany fahasoavana izany. Misy antony manokana ny resantsika an'izany mandritra ity herinandro ity. Ary tiantsika ny anamafy fa izay natao tao amin'ny Kristy kanefa tsy mendrika azy dia natao taminy izany mba ho azo atao amintsika kosa izay tsy mendrika atsika nefa no raisin'ny Kristy an-tanana. Fantatsika sahady ny tian'izany ambara. Raha tenenina amin'ny fomba tsotsotra kokoa zany dia hoe no raisin'ny Kristy teo amin'ny tenany izay mendrika asy anao dia ny fahafatesana zany satria nanota isika. Kanefa tsy mendrika azy zany. Mba ho azo atao amiko sy aminao kosa izay tsy mendrika antsika kanefa mendrika an' Jesosy Kristy dia ny fahatanterahana, ny atao hoe ny famendrena ahazahoantsika ny fiainana mandrakizay. Izany no tontolo-kevitry ny fahasoavan'Andriamanitra. Tiako ny tondram-bavaka manokana an'izany mba ho fanandramana izay mitohy sy miato eo amintsika ny hoe miaina ny fahasoavana ka tsy ho heverintsika ho hatsaram-panan'Andriamanitra amintsika ihany zany fahasoavana izany fa fahefana iray koa afaka manova antsika ary ahatonga antsika ho mendrika ny fiainana mandrakizay izay omanin'Andriamanitra. Koa asaiko ampitiavana ianao fa hisy vavaka izay hotonona. Raina tsara indrindra izay ny an-danitra ao misaotra anao zahay noho ny fahasoavana izay natolotra ao amin'ireo lafiny izay hitondra soa ho an'ny fiainanay tsy ny ara-nofo ihany fa ny ara-panahy ihany koa. Koa aoka ho raisinay tombontsoa zany iray malala, ho raisinay ho zava-dehibe eo amin'ny fiainanay tokoa zany ka hitondra fanavaozana sy fanamboarana, fanomanana ho an'ny tsirairay avy mba hahafany miomana ho amin'ny mandrakizay. Tonoina ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.